Androany isika dia hitetin'ny commune Anjevakara ao anatin'ny distrikany Avaradrano ato amin'ity fandaharana aiza ho aiza ity izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra sy onjapeo MBS. Ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fampianarana no ifotoran'ny fanadihadiana androany. Tahaka ireo commune ambanivohitra manodidina an'Antananarivo renivohitra aloha, malaza ihany koa amin'ny fambolena legioma sy anana ny commune Anjevakara. Eo ao amin'ny 920 kilometatra mialan'ny renivohitra no misy azy. Miakatra isan'andro mamonjy ireo tsena lehibe eto Antananarivo ny tantsaha, mitondra ny vokatra tahaka ny chou-fleur, ny petsay, ny laisoa, ny poireau sy ny maro hafa. Asa mafy mandritra ny 3 na 4 bolana eo vao mahazo vokatra, tahaka ireto petsay lehibe tsara tarehy ireto. Zara raha 500 ariary monja nefa no amarotana izany eny Ampotony. Ndraindray io moa zany misitona any Andoharano mihitsy, tsy maintsy makany Andoharano dia tsy maintsy manao tatatra. Zay zany vao tonga aty manondraka in-3 elanelana zany. Ohatra hoe manondraka alatsinainy dia tsy manondraka talata fa larobia indray vao manondraka. Ny anana zao ndraindray io mandeha ohatra hoe ny anana ray zao raha ohatra hoe lehibe izy dia tena lehibe dia iny izy 500, fa raha amin'ny kilao izy 500 sy 300. Zay zany farafamboniny dia rehefa farafambany izy 500 sy 400. Reo makany Majunga any any zany zay mandefa. Moa ndraindray alain'le mpivarotra eny hoe sisin-dalana. Iny zany le hoe nanomboka tamin'ny 2003 aloha nisy. Dia nandeha dia avy eo nitsisy indray iny avy eo. Dia tapo le fanampiana dia avy eo tapitra hatreo mbola izy dia tsy maintsy any ianao. Velona amin'ny fambolena ny ankamaroan'ny mponina ao Anjevakara. Liana amin'ny fampianarana nefa ireo ray aman-dreny mba hatafita ny zanany. Tamin'ny fotoana nahatongavanay teny an-toerana, teo ampivoriana indrindra ireo ray aman-dren'ny mpianatra mampiana-janaka ao amin'ny lycée Anjevo. Ny fampidinika ny fiatrenan'ny fidirana vaovao izy ireo no sady nizara ny takelaka mirakitra ny note na ny bulletin ho an'ny mpianatra. Hatramin'izay aloha ny zava-nisy teto aminay, ny mpampianatra rehetra mihitsy ato anatin'ny lycée communal Anjevakara dia mbola FRAM daholo. Misy 720 mpianatra anay eo amin'ny 950 fa ny mpampianatra dia FRAM daholo, afa-tsy ny proviseur sy surveillante ray ihany zany no efa mpiasa-panjakana. Dia ny zavatra ny ainanay hatramin'izay dia mandoa vola isandray aman-dreny andoavana ny karaman'ireo mpampianatra FRAM rehetra ireo. Fa zay zany aloha zany tena ny andreketanay ary tsy afaka niatrika fotodrafitrasa hafa mihitsy zany zay na dia PDPR ny zavatra tokony atao noho izay avesatry ny fampandoavam-bola amin'ireo ray aman-dren'ireo zay. Dia amin'ity taom-pianarana ity zany ny tapaka teto aloha zany dia hoe anavao an'ilay birao fa mbola tsy afaka manao fampandoavam-bola. Iry zareo moa zany manao fanapahana rehetra fa za dia mpandrindra ny fivoriana fotsiny ao anatin'ny FRAM. Tena tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampidirana mpianatra tsika izao dia izay indrindra no antony ivorian'ny ray aman-dreny eto androany. Ray aman-dreny ato amin'ny lycée Mariana aloha fa ny lycée anay dia lycée communal no ilazana azy, mbola eo am-piandrasana ny autorisation d'ouverture zay izao. Fa na izany aza manoloana ny afatra nampitain'ny fanjakana mikasika ny gratuité de l'éducation zany dia voakasika izay ihany koa zahay. Dia ny fivorianay teto androany zao mikasika ny izay resaka hoe tsy fandoavam-bola zay dia raha ho anay manokana aloha zany dia tsy mampandoa vola ny ray aman-dreny amin'ny na frais généraux na ny budget de fonctionnement rehetra zany. Tsy mampandoa aloha fa miandry tanteraka izay alefan'ny fanjakana zany sy izay fandraisana andraikitra ny fanjakana ny amin'izay tenina mpanantenaina. Ilaza ny mpitondra fa maimaim-poana ny fampianarana eny amin'ny fanjakana. Manany mety ho tsy fisian'ny vola ampidinana ny sekoly nefa ny ray aman-dren'ny mpianatra izay tonga nivory tamin'ny fotoana io ka ny fanaraka ny anao tsy papaika izay fohy ihany mba ahafahana mampandeha ny fampianarana sy hialana amin'ny fanapatapahana. Tao aorianan'ilay confinement ilo izay lavalava ihany dia tena mafy ilay fiatrehana fidirana amin'izao enjana be ho anay ray aman-dreny. Misy fanapahan-kevitry ny ministeran'ny fampianarana hoe tsy ampandoavana fa 0 ariary dia fampandiniana eto io ny ivoriana ray aman-dreny eto.
amin'izao. Mody zany zao a tsy mbola fantatra hoe ahoana fa vao izara bulletin dia mbola tsy fantatra fa aoriana zao fivoriana izao hoe anao test de niveau ve sa ahoana mbola tsy fantatra. Classe de seconde eto amin'ny lycée Anjevagara ny zanako a manahirana dia manahirana fidirana mpianatra amin'izao satria tao anatin'ny amiana-pahasalamana dia tsy afaka nanao inona mihitsy ny ray aman-dreny fitadiavam-bola na ny fiatrehana amin'ny fiainana andavanandro. Mbola ao anatin'ny tena fahasahiranana ny vahoaka, sarotra amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra no ampiditra mpianatra satria no amin'ny fiatrehana ny fidirana mpianatra amin'ny fitaovana ny tena problème misy. Ny sekoly tsy mitaky vola araka ny didina amen'ny fanjakana hoe tsy mandray vola na ny ariary ary fa 0 ariary ny fandoavam-bola. Efa nisy ny fahatapahana lavabe teo amin'ny mpianatra raha misy ny fanomezana tosika avy any amin'ny fanjakana. Mino izay ray aman-dreny fa mandeha soamantsara ny fidiran'ny mpianatra, ny fianaran'ny ankizy fa raha sanatria kosa tsy misy dia tena izay ray aman-dreny nanapa-kevitra ny hoe anao arofanina izay ray aman-dreny mihitsy nangataka tamin'ny ireo mpampianatra teto amin'ny commune ny hoe aleo izahay ray aman-dreny andray anjara kely ihany ho arofanina raha sanatria tsy misy fa matsina avy any amin'ny fanjakana tampoka dia nametraka arofanina izay ary tsy vola be akory no ho ataonay fa arak'izay zakan'ny ray aman-dreny tsirairay. Miditra amin'ny fitantanana fandroan'ny tanàna ny ben'ny tanàna Anjevagara izay lany tamin'ny alalan'ny Antoko Madagasikara. Misy fiantraikany betsaka amin'ny fidiram-bolan'ny commune ny amiana ara-pahasalamana nandritra ny volana maro. Mitohy anefa ny ezaka ho fampandrosoana ny commune ary tsy ambany zavatra amin'izany ny lafin'ny fampianarana. À partir ny fin juin tany zany izay tsy afaka nanao ninina intsony satria na ny ministera ao alehanao ary dia service minimum no mandehany dia amin'izao mois d'octobre zao zany zay vao manomboka manao ny relance zany hoe nisy retard teo amin'ny 4 mois teo zany le développement ary tena hitany zay nefa amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Tena somary mafimafy za eto zao isaky ny mandray ray aman-dreny dia be dia be ny ray aman-dreny mitaraina hoe tsy manana droit tsy manana dia zay kely ananana moa zany izana fampizarana amin'izareo. Ny olona tia ambanivohitra ihany koa resaka fambolena sy fiompiana ny tena hoe fivelomany tsy dia maharaka tsy dia hoe manam-bola be fa mampiditra n'ilay mpianatra nefa tsy maintsy mianatra ny zaza. Dia teo zany ny olana kely tsy maintsy nijerena hoe ahoana ny fomba fahana mandefa sy mampianatra n'ilay ankizy. Dia tena manana olana mihitsy izay zany amin'izao fotoana izao manana olana mihitsy amin'ny fampidirana mpianatra satria tena sahirina ilay ray aman-dreny. Ampy ny foto-drafitrasa fa somary efa trananainy daholo izany hoe mila fanamboarana zany ilay izy. Dia anisan'ny tetika sara ngeda be aksa anankiray ngeza be tsy maintsy ho ataon'ny commune zany na efa tamin'ny mandat voalohany amin'izao resaka fampitaovana sy fanatsarana indrindrindrindra ny toeram-pianarana. Misy fokontany folo zay dia ny fokontany anankifito amin'ireo no manana UPP dia ireo UPP ireo zany efa andalana satria misy subvention koa ny fanjakana ho an'ny UPP andalam-panamboarana sy andalam-panatsarana daholo ireo miampy izay vola manokana fonds propre ny commune anaovana an'ilay UPP. Ny CEG efa teo amin'ny 3 taona teo zany nisy ny CEG teto Anjeva dia efa somary efa antitrantotra ihany ilay foto-drafitrasa dia ao anatin'ny programme ihany koa 2021 raha tsisy ny fivana ny réhabilitation fanamboarana ny CEG sady fankalazana ihany koa izay efa 3 taona zay 2018 zay nanomboka nanangana lycée Mpanjakana teto Anjeva. Dia amin'ity 2019-2020 zao no mivoaka ny promotion voalohany eo amin'ny manala baka zany misy ankizy eo amin'ny 42 eo manala baka amin'ity taona ity. Dia efa misy vola ihany koa moa zany ahafahana manao ny construction na de salle de classe vaovao ho an'ny lycée. Raha izay ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana, manao ahoana kosa ary ny sehatry ny fahasalamana izay zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana. Dia efa misy rano efa misy borne fontaine moa zany eo akaikin'ny hôpital ny CSB fa mbola tsy tafiditra anatin'ilay CSB dia izay zao tsy maintsy hoe action ngeda be ho ataonay amin'ity atoato tsy hoe ela moa zany à court terme. Ny commune koa amin'izao mbola tsy manana ambulance fa ao anatin'ny projet ihany koa izay tokony atao amin'ity mandat faharoa ity ny fitadiavana izay ambulance zay. Fa amin'ny ankapobeny aloha mahafapo amin'ny ankapobeny mahafapo 100% aloha sarotra
fa rehefa mahita ny 20% any satisfaction'ny olona amresaka fahasalamana de fa zava-dehibe zay fa le indro kely madinidinika reny zany mbola mila fanarenana kely ny personnel azo lazaina hoe ampy any satria misy stagiaire maromaro alefan'zareo makaty fa le spécialité fotsiny zany ny somary hoe limité any le niveauan'le dokotera le tia mba mivoatra fa rehefa tena hoe compliqué le aretina de tsy maintsy évacuer. Tafiditra ao anatin'ireo commune ny sitraka ny fotodrafitrasa maro nandritra ny taona 4 ka hatramin'ny taona 5 ny commune Anjevagara. Manana ny trano fiterahana efa mijoro amanjato taona izy, izay no avoazina ho lasa CSB2 taty amin'ny Repoblika fahatelo. Piasa vitsivitsy no mampiodina io CSB2 Anjeva io. Ny anankitelo zany zao nisan'ny mpitsabo miasa eto amin'ny tobim-pahasalamana eto Anjevagara. Anankiroa zany médecin généraliste dia ny anankiray chirurgien dentiste. Dia misy ihany koa eto mpitsabo mpanampy na hoe paramédical, anankiray sage-femme dia anankiray infirmier. Dia misy personnel administratif anankiray. Dia ny ankoatran'izay moa zany dia misy ihany koa ny atao hoe mpamoaka fanafody dispensateur dia gardien ihany koa izay izy anankiroa ireo dia ny commune zany mandray an-tanana azy ny fandoavana ny indemnité ny isam-bolana. Ny fitaovana aloha zany amin'ny ankapobeny azo lazaina hoe misy ihany na dia hoe tsy dia tena mahafa-po aza satria zany hoe ny fitaovana andraisana ny marary le andavanandro amin'ny mahatobim-pahasalamana fototra anazy moa zany resaka anna dia azo atao hoe mbola misy ihany hatreto fa zany hoe mety hoe tsy manaraka ny norme angamba satria tokony misy norme ihany izy ireny fa mba zany hoe misy zay minimum hoe azo ampiasaina zany. Fitaovana ho an'ny accouchement ihany koa zany moa misy fa ny échographie zany misy karazana projet hoe mtomady zay koa miara-miasa aminay aty dia ry zareo ireo zany midina indray mandeha isam-bolana manao échographie ho an'le mpisafo le reny bevoka zany. Vehivavy bevoka ihany aloha mahazo an'izay fa tsy mara rehetrarehetra. Fa ahitana tahana tsy fanjari-tsakafo sy tsy fahampian-danja eo amin'ny ankizy ihany koa ao amin'ny commune Anjevagara. Nisy ny fiara-miasa tamin'ny fikambanana iraisam-pirenena nandritra ny taona maro. Saingy mitsahatra izany ankehitriny. Misy aloha zany ny resaka tsy fahampian-tsakafo an'ny zaza miara-miasa tamin'ny resaka ONG ONN moa zany taloha fa zao ohatra tsy dia nisy tsony izay fiara-miasa teo amin'izy ireo satria ireo zany manana le antsoina hoe ACN mihitsy zany hoe agent communautaire nutritionnel mihitsy dia le manao le pesé zany hoe mandanja zaza manao surveillance an'ilay croissance le fitombon'le zaza sy resaka ara-sakafo mihitsy zany mampianatra ny fanaovana ny sakafon-jaza. Latsaky ny 10 isan-jato ny atao hoe tahany zaza tsy ampy lanjana hoe tsy tratrany tsy fanjari-tsakafo zany eto amin'ny commune Anjevagara aloha izay mandalo ety amin'ny tobim-pahasalamana aloha zany tena hoe anaovana an'izay fa ny ankoatran'izay tsy tonga manatona aty zany zao dia mbola tsy dia tena hita taratra loatra. Fotodrafitrasa maro no nositrahan'ny commune Anjevagara tahaka ny trano fianarana izay notokanana tamin'ny Prime Ministre Jacques Sila tamin'ny fotoana androny. Ny fanaovana iny lalana mamakivaky ny tanàna iny izay lalam-pirenena faharoa rahateo. Aiza ho aiza ny fikojakojana ireny lalana ireny ankehitriny. Efa manomboka simba manko ny lalana ao Anjeva mitoy makany Ambatomanga izay commune mifanila vodirindrina amin'ny andy. Aiza ho aiza ny fampandrosonana mpanantenaina tamin'ny volana janoary taona 2020 teny ny kianjan'ny 13 Mai. Mbola ato anatin'ny faritra Analamanga manko ny commune Anjevagara kanefa dia hita taratra eny amin'ny lafin'ny fampianarana sy fahasalamana ny fahasairanana mianjady amin'ny mponina. Ary nanampitrotraka izany ny fisian'ny amin'ny anara-pahasalamana izay nampikatso ny 770 isan-jato ny asa fiveloman'ny mponina.